Eny raha faly miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ity alahady maraina ity a. Naiza misy anao dia Andriamanitra ny hamaly ny fanontanianao rehetra sy kasika anao anie izy. Tonga anio fotoana androany izay ahafahantsika mihoana amin'Andriamanitra amin'ity alahady ity a. Fotoambavaka moa ny anio a. Manasa anao a, naiza misy anao androany a, akipio ny masonao a, sandrato ny tananao a, dia tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika rehetra. Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ity anio ity. Misaotra anao zay Andriamanitra fa mbola nisafidy indray ianao androany, nametraka fofinaina teo ambavoronay Andriamanitra, namindra fo Andriamanitra, nandraraka fahasoavana. Misaotra anao zay Andriamanitra fa noho ny amin'ny fitiavanao dia tafajoro indray zay androany, noho ny amin'ny etaeta zay apetraka ao aty anatinay tsirairay avy Andriamanitra, dia afaka mihoana aminao zay androany amin'ny fahasahiana. Mankasiraka anao zay Andriamanitra ny amin'ity anio ity, satria fantatray fa maro ny zavatra nomaninao anay tsirairay avy, maro ny zavatra efa nomaninao resahanao anay, ampaherezanao anay Andriamanitra, atolotra ao anay amin'ity anio ity. Androany zay Andriamanitra sokafanay ny fonay rehetra ho anao irery any, afaka manao zay tianao ianao Andriamanitra aminay androany. Ndray zay Andriamanitra androany ankalaza ny anaranao, isaotra ny anaranao, ankasitraka anao satria diso tsara loatra ny fitiavanao anay Andriamanitra. Dia tsika hiary lazandrano hoe misaotra anao zay Andriamanitra, misaotra anao satria lehibe loatra ny fitiavanao anay Tompo. Halleluja, halleluja. Tikanao ny mafoty anahy hisaotra an'Andriamanitra androany. Misaotra anao Tompo. Misaotra lehibe fitiavanao, misaotra Tompo. Devetsika ihany misaotra anao ato. Misaotra lehibe fitiavanao, misaotra Tompo. Irao ihany naiza misy anao, sanatony tananao dia irao misaotra anao a Tompo. Misaotra lehibe fitiavanao, misaotra Tompo. Devetsika ihany misaotra anao, misaotra fa lehibe fitiavanao, misaotra anao any, misaotra zafy eky zany isaona izy androany, sikafa mivavanao lazao Andriamanitra misaotra anao any amin'ny fitahinao isan'andro, misaotra anao fa mbola velonaina isan'andro, misaotra anao fa misy hery kitrokeliko isan'andro Andriamanitra, fa ianao miazona amin'ny fiainako isan'andro, ianao miazona amin'ny fahasalamako Andriamanitra, ianao miazona ny ankohonako Andriamanitra, tsotratra ny loza, tsotratra ny faharavana, tsotratra ny zanatspika zay manidina noho ny amin'ny andro Andriamanitra, fa ny fiarovanao dia manodidina anay foana isan'andro. O lehibe loatra ny fitiavanao anay Andriamanitra. Halleluja. Tsika rilaza ihany androany. Misaotra lehibe fitiavanao, misaotra anao, misaotra Tompo. Misaotra anao, misaotra lehibe fitiavanao,
misaotra tompo tsara indrindra ianao Andriamanitra itsika relazandreo ny anandratra ny tanako anao Tompo idiranao ao ilay mahery idiranao afampanjakako ianao tanako sandatra anao irery anatra idiranao ilay mahery misandratra ny anaranao idiranao ilay mpanjaka fa lehibe sy masina lehibe sy masina ianao idiranao ilay mahery misandratra ny anaranao idiranao ilay mpanjaka fa lehibe sy masina ianao tanako sandratra anao hiderako ny anaranao tanako sandratra anao hiderako miakoka idiranao ilay mahery irao fona rehetra idiranao ilay mahery misandratra ny anaranao idiranao ilay mpanjaka fa lehibe sy masina lehibe sy masina diabetsika ihany idiranao ato idiranao ilay mahery misandratra ny anaranao idiranao ilay mpanjaka fa lehibe sy masina tanako sandratra anao hiderako ny anaranao tanako sandratra anao hiderako anao hiderako anao sandratra anao tanako sandratra anao hiderako ny anaranao tanako sandratra anao hiderako ny anaranao miakoka miakoka manatana
avindriranao mifoky ideranao aneto masina indriranao any amin'ny toerana misy anao any makafotoana ihany koa fanao amin'Andriamanitra zaho izay masina indrindra ianao sady ambony indrindra tsara indrindra ianao Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Mideranao zay manajanao, mideranao zay manajanao, fa tsara indrindra anao mendrikany deranao, tsara indrindra anao mendrikany deranao. Mideranao zay to, mideranao zay manajanao, mideranao zay manajanao, tsara indrindra alleluia, mendrikany deranao, tsara indrindra anao mendrikany deranao, tsara indrindra anao mendrikany anao. Ireo fona rehetra tsara indrindra tsara indrindra anao mendrikany deranao, tsara indrindra anao mendrikany deranao, tsara indrindra anao, tsara indrindra anao mendrikany deranao, tsara indrindra anao mendrikany deranao, tsara indrindra anao mendrikany deranao, tsara indrindra anao mendrikany deranao. Alleluia. Misotranao zay Andriamanitra fanomenao fahasoavana manokana amin'ity androany ity, afaka hanandratra ny tananay, anomezanay voninahitra anao, ideranay anao. Sotranao Andriamanitra tsy miala aminay, sotra fa isan'andro dia avozinao aminay ny famindraponao, ary androany amangy anay manokana ianao amin'ny alalan'ny teninao. Sotranao zay Andriamanitra, iterasy mame voninahitra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Alleluia. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ity androandroany ity, za manokana dia tena te hisotra azy ny amin'ny tombonandro omeny ahy, ny amin'ny fahasoavana izay arotsany amin'ny fianako manokana, ary te hisotra manokana koa ny amin'ny mpanompy Bishop Patrick Andrenarivo sy Révérend Fara Andrenarivo izay ray aman-dreny amesehatra ahafahako manompo mandrakariva amin'izao ministerana izao, ary miarabanao amin'ity alahady voalohany amin'ity volana Avril iarahantsika eto ity. Tonga fotoana famakina boky isan'andro mahafinaritra moa isika izao afaka mahazo toerana ianao any an-trano any. Tonga fotoana famakina boky isan'andro mahafinaritra, ianao zao mbola tsy nivoaka moa ny boky isan'andro mahafinaritra, mbola tsy eny aminao moa zany, fa ny loha hevitra antsika androany dia nisorata amin'ny mpanompon'Andriamanitra Bishop Patrick Andrenarivo mitondra ny lohateny hoe mitoy midera azy foana dia mbola tsy mahafinaritra aza ny zavatra rehetra. Alleluia. Misy ten'Andriamanitra noraisiny amin'izay loha hevitra zay amin'ny boky ny Abakoka toko 7:17 sy ny 8:20 manao hoe fa na dia tsy mamotsina aza ny aviavy ary tsy misy vony voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza no aliva ary tsy mahavokatra anina ny sa, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra, nefa izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena. Amen. Mino fa ianao koa ohatran'izany. Dia ny mpanompon'Andriamanitra manazava izay loha hevitra izay hoe maro izy ny olona midera rehefa
mety ny zavatra rehetra rehefa tonga ny fitahiana ohatra ny mahay midera an'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra. Rehefa mety ny zavatra rehetra ataony dia ohatra ny mahay midera sy misaotra ny tompoko ny rehetra. Fa tsy ny rehetra no mahavita midera azy rehefa mbola tsy misy na inona mitranga, rehefa mbola tsy mahafinaritra ny zavatra rehetra, rehefa feno zavatra manahirana sy ohatra ny mampandiso fanantenana avokoa ny zavatra rehetra. Fa io mpanompon'Andriamanitra mampianatra anao androany ny fiderana nataon'ny Abrahama na ny fanomezany voninahitra an'Andriamanitra dia tsy tamin'ny fotoana nahazo an'i Isaka izy sy Sara vadiny izay efa voalaza fa efa maty ny kibo sady efa samy antitra, efa zokolona avokoa izy roa ka efa tena tsy misy azo antenany antsony ny ahafahany mahazo zanaka raha ny lojika no jerena. Nefa izy dia nytoy nanome voninahitra an'Andriamanitra foana ihany. Amen. Ho anao izay teny izay androany manomeza voninahitra an'Andriamanitra. Amen. No mpanompon'Andriamanitra mitohy amin'ny fampahirezana androany hoe ny fiderana ataonao amin'ny fotoana ohatra ny manahirana avokoa ny zavatra rehetra dia manandratra an'Andriamanitra. Nefa ihany koa mampiseho ny porofo ny fahatokinao azy, ny finoanao ny teniny sy ny heriny. Amen. Mety feno zavatra manahirana sy ohatra ny mandreraka anao ny zavatra rehetra, fa nio mitohiza midera azy foana, mitohiza manome voninahitra azy foana. Lazao ny heriny, irao ny fahalehibiazany. Amen. Hoy izay irao ny fahalehibiazany, anakoako ka oren'ny olona hatramin'ny fahavalo, fa mahery sy mahagaga ny Andriamanitra ao. Rehefa mitohy manandratra azy ianao fa tsy manaiky hitanondrika noho ny zava-misy dia vao maika hisandratra ny tompo, ary iseho mahery vaika hisandratra amin'ny fiainanao ka na hatramin'ny zavatra impossible rehetra azy dia tsy maintsy hiova. Amen. Fa Andriamanitra izy ary lehibe amin'ny fisainana ary mahery amin'ny atao, ary tsy misy zavatra mahagaga izay tsy hainy atao. Amen. Teneno amin'ny tenanao hoe ninona zavatra manahirana vitan'Andriamanitra izany. Mino an'izany ve ianao? Manasanao ary amin'izao fotoan'izao hanao fanekena mpinoana miaraka amiko. Zany noho na le fanekem-pinoana dia manasanao hamerina azy amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Tompo, matoky anao ny foko. Na inona mety zavatra manahirana, mety mbola iainako anio, isafidy idera sy hifaly aho ary hanandratra anao. Ry Andriamanitra ny famonjena, fa lehibe sy mahery ianao ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Minao fanandray teny ianao tanatin'izay fa androany raha tena nanaraka an'izay fampahirezana izay ianao mety azonao avaliany ty fanontaniana ty hoe ahoana ny tokony hahafahanao mahita an'Andriamanitra vao maky hisandratra ao amin'ny fiainanao. Ary misy tenin'Andriamanitra androany izay tokony entinao ambavaka sainy lalina ao anaty vavaka ao amin'ny Romana 4:9-20 sy ny faraka ka hatramin'ny faraka 20 manao hoe ary satria tsy mba nalemy tamin'ny finoana izy dia nihevitra ny teny izay efa ohatra ny maty fa efa tokony ho zataony izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara, ary tsy niananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahireziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Amen. Alleluia. Sotranao ny amin'izay nanaraka tamin'izay fampahirezana izay hiditra amin'ny fandarana manaraka isika dia ny fanatitra izany. dia mbola mankasitraka an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fahasoavana meny androany afaka hitondranao anatin'ny fanatitra androany. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika foana rehefa miseho anaty an'Andriamanitra dia mila mitondra fanatitra. Ame instruction mihitsy izy aza miseho foana anatriako tsy mitondra fanatitra ao izy. Ny fanatitra dia fanomezam-boninahitra ary mila fantatsika fa ny fanatitra dia mariky ny finoana ary Andriamanitra dia Andriamanitra fanikena. Ninona zavatra ataonao dia zavatra takian'Andriamanitra foana, tsy maintsy misy fanatitra. Eny fa nanenina tamin'ny tenany ary Andriamanitra dia izao tsy maintsy nidina tetỳ tany izy ary nanolotra ny tenany mba hombona teo amin'ny azo fijaliana. Ozy hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny an'izy ny zanany lahy tokana mba tsy hisy overitra rehetra mino azy. Dika izay ny fanomezana dia mariky ny fitiavana
ka raha tena tian'Andriamanitra ianao dia mila manome mariky ny finoana ary mariky ny fitiavana zany. Finoana sy ny fitiavana tsy afaka misaraka zany. Ankoatr'izay dia mety hiteny mantsy ny sasany satria itsika mila fantatrao tsara fa ao anatina fotoambavaka tsika izao. Mino fa any an-trano any ianao tsy manaonao hoe sady manao raharaha no mieno an'izao fandaharana izao, fa tena raisinao sérieux mihitsy hoe tena manao fotoambavaka tsika, tena manao fotoambavaka. Raha manomana izao fotoana izao a izahay dia fantaro tsara fa nanomana tao mifanahy, tsy maintsy nanomana tao mifanahy. Dia tahaka izany koa mba ataovy sérieux izy any an-trano any. Dia tahaka izany koa anao tsika fanaritra androany. Dia jereo tsara ny zavatra nitranga nisy fotoana ny zanak'Israely tratra mosary fandroany indray Isaka tamin'izany, rehefa soetsony i Abrahama rainy tratra mosary izy. Tinona zavatra nataony? Lasa izy saika andeha ho any Egypta indray, satria efa izay nataony Abrahama rainy rehefa tratra andeha mosary voalohany. Dia nieritreritra andeha ho any Egypta indray izy, fa rehefa nandeha izy dia nandalo tao a Gerara. Dia nitenen'Andriamanitra amin'izay, mijanona ianao eo izy, mijanona ianao fa eo no hitahiko anao. Rehefa nijanona teo amin'izay izy dia namboly. Toy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny andininy faha-12 any dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taona izay satria nahoany efa nitahiny Jehovah izy. Satria ny tenin'Andriamanitra tsy izay hitahiny Jehovah dia voata mandrakizay. Zany hoe nino ny tenin'Andriamanitra izy. Ka na dia ataontsika hoe tao anatin'ny mosary, tao anatin'ny fahamaizana tanteraka, tena hoe désert tanteraka ny tena marina tamin'izany, maina tanteraka, tsisy ninona. Fa teo amin'ny tany maino mihitsy izy ny namafy, teo izy ny namafy. Mety ohatr'izany ngamba antsika mety ao anatina fahasahiranana dia mety hiteny ny sasany hoe ahoana koa nareo ao anatin'ny olona rehefa tsy vahoaka rehefa sahirana zao no mahazo ny olona ka nahoana mbola sainao manao fanatra. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanekena. Androany raha isofasoavanao anao ny ahafahanao mamafy ao anatin'izao. Hoy fampianarana bishop zay matetika ny hoe ny antsoina hoe fahendrena ngena dia fandraisanao fanapahan-kevitra amin'ny fotoana mety sy amin'ny toerana mety ary mifanena amin'ny olona mety. Androany men'Andriamanitra fahasoavana ianao eona tamin'ny lehilahin'Andriamanitra amin'izao mission zao, amin'ny toerana mety ihany koa ary amin'ny fotoana mety mihitsy. Ao anatin'izao mosary zao, ao anatin'ny zavatra faneriterena ohatrany tena ohatrany tsy hitanao tsony zy ivoana zay mametraka fanontaniana be dehibe. Torohevitra meko anao meteza tahaka ny Isaka. Dia jereo tsara fa isaky ny nandoatra loharano Isaka dia nisy foana le izy, nisy foana le izy. Izany hoe nanontapena amin'ny Filistina hatrany hatrany ara dina zavatra nitranga nomen'Andriamanitra instruction foana izy. Dia satria ny haino ahy izy dia seo tamin'ny foan'Andriamanitra. Androany manasa anao raha iso amin'ny finoana zany tenin'Andriamanitra zany ao anatin'izao mosary zao mihitsy no mila mamafy ianao. Raha to moa ka resy lahatra ianao ny amin'izany dia misy laharana taroby reto zay ahafahanao manao ny fanatitrao sy ny ampafolo-karenanao. Ny mivola dia ao amin'ny 034 81 984 83. Mivola 034 81 984 83 na aotra efatra amby telopolo raiky amby valopolo efatra amby valopolo sivinjato sy telo amby valopolo. Ary ny telemony indray dia 033 02 092 30 033 02 092 30 na aotra telo amby telopolo aotra roa amby sivifolo telopolo. Raha-panao anao ny fanatitra ao dia anaraka hira anankiray isika ao anatin'izay. Eny arantsika ankalazan'Andriamanitra, iaretsika eo Andriamanitra mahatalanjona ianao. Halleluia.
fanatrehanao tsisy zavatra tsy hainao atao eo amin'ny fanatrehanao feno fifaliana sy fiadanana tsisy nitohanao Jesosy tsisy nitohanao amin'ny zavadresy tsisy nitohanao Jesosy tsisy nitohanao matalanjona feno voninahitsy matokray anao lehibe indrindra anao matalanjona feno voninahitsy matokray anao lehibe indrindra anao efa eo amin'ny fanatrehanao to eo amin'ny fanatrehanao tsisy zavatra tsy hainao atao eo amin'ny fanatrehanao feno fifaliana sy fiadanana feno fifaliana sy fiadanana tsisy nitohanao Jesosy tsisy nitohanao amin'ny zavadresy tsisy nitohanao Jesosy tsisy nitohanao matalanjona indrindra anao to matalanjona feno voninahitsy matokray anao lehibe indrindra anao fa matalanjona feno voninahitsy matokray anao lehibe indrindra matalanjona feno voninahitsy matokray anao lehibe indrindra anao matalanjona feno voninahitsy matokray anao lehibe indrindra anao tsika ilaza hoe tsisy nitohanao tompo tsisy nitohanao Jesosy halleluja 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 tikanao iarahiray miaraka tsisy nitohanao Jesosy tsisy nitohanao amin'ny zavadresy tsisy nitohanao Jesosy ireo fono rehetra tsisy nitohanao matalanjona feno voninahitsy matokray anao lehibe indrindra anao matalanjona feno voninahitsy matokray anao lehibe
Alleluia. Mino afa efa totosany fanatitra izay nataonao androany, fanomezana izay menao a, dia izy sotran'Andriamanitra tsika hivavaka tamin'ny fanatitra izay nataonao. Raha io amin'ny fifaliana no nahafahanainanao ny fanatitra teto anatrehanao, araka ny tenao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray ho ianao. Raisinay ho tombontsoa, tena be benefisy lehibe ho anay Andriamanitra ny nahafahanay nanolotra zany fanomezana zany. Ampahany tamin'izay nitahinao anay Andriamanitra nentinay nanomezanay voninahitra anao androany, na mifanatra ny amin'ny ampahavoly-karena. Araka ny teninao zao ho toetra ako amin'ny fanatra sy ny ampahavoly-karena, raha tsy voaiko anareo ny varavarankely lanitra fitehirizan-tsoa ka ampidinako fitahina manambiampo anareo. Mankasitraka satria enao no nitahanay tamin'ny fitahim-panahy rehetra, enao no namery anay avrinay arena, nahafahanay mbola namafy ao anaty zao ady atrehanay zao. Fa mino izay tompo, ary say izay nitondro zao fanatitra zao, fa ny Andriamanitra Andriamanitra tsy lalo-dalovana, na Andriamanitra manamaso tsy mahita, fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra mamaly anay, Andriamanitra tena mitahanay amin'ny fitahim-panahy rehetra. Mankasitraka sa tompony amin'ny hitahinao andreo zay namafy tao ansahanao, misaotra sady amin'ny zavatsoa rehetra zay araraka ao tsy tapaka eo amin'ny tsirairay avy. Misaotra sa mame voninahitra anao zay ny amin'ny fahamarinany teninao, manaja anao zay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mbola hitoy ao anatin'ny fiankofana motsika ao anatin'izay manasanao tena hiondrika tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Antsika no manao fomba hampanantsika anatin'ny fiankofana androany. Tsika no tena hifantoka misimisy amin'Andriamanitra ihany. Alleluia. Antsika ilazo tena tiako fanatrehanao to. Eu amini fanatrehanao, mahita fitsarana, mahazo fiadanana, aminy fitiavana, tena tiako fanatrehanao, tena tiako fanatrehanao, tena tiako ianao Jesosy, tena tiako fanatrehanao. Mahita fitsarana, mahazo fiadanana, aminy fitiavana. Sa anatin'ny talanao tena tiako fanatrehanao.
tiako fanatrehanao tena tiako ianao Jesus tena tiako fanatrehanao tena tiako tena tiako fanatrehanao hallelujah tena so asina tigrina fanatrehanao to Neza misy anao amizao tikanao ivavaka androany tikanao ivavaka mifonao le lazao Andriamanitra sokafako anao ny foko androany eto anatrehanao eto mifanatrehanao Andriamanitra sokafako anao ny foko ataovy zay tianao lazao ahy zay tianao Andriamanitra androany fanamasinao ataovy zay tianao kasiwa ovay ahako ampaherezo androany meteny atompo anaty anankiray fotsiny avy aminao azy okazavako zany Andriamanitra andrarao fahazavana sy fahendrena miainga amin'ity anio ty indray Andriamanitra fa ianao ny ilaiko anio hallelujah 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 tena tiako fanatrehanao tena tiako fanatrehanao tena tiako ianao Jesus tena tiako fanatrehanao hallelujah 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 Halleluja dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako amin'ity androany ity miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka amin'ny Facebook antsika eto a Madagasikara tiako tsika rehetra mba hifampilaza sika rehetra manao Facebook na eto Antananarivo na ny faritany rehetrarehetra satria ny internet afaka mahazo daholo ny rehetrarehetra nahatra ny ampitan-dranomasina io na aiza na aiza dia tsara mba mifampilaza ho an'izay mety manaraka amin'ny radio nefa tsy mahafantatra hoe fa inona moa le amin'ny Facebook izy le anarana dia ny anarako Edy Patrick Andrianarivo Edy Patrick Andrianarivo izay le compte misy an'ilay Fotoambavaka izay ataontsika mivantana tahaka izao fa raha ohatra ianao keto Antananarivo na Tsirabe na Fianarantsoa indray dia mandeha mivantana amin'ny radio koa le izy ny FM 97.4 ny amin'ny Majunga FM 102.4 dia matoky fa mba hifampilaza tsika rehetra mba afahantsika mifampahery mandrakariva ao anatin'ny fotoana tahaka izao alohan'ny rosoantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka izy ry Andriamanitray tsara indrindra sotranao izay tompo amin'ity anio ty fa afaka mandreny teninao fantatray fa provim-pitiavana matoa ianao mbola miresaka aminay profiny ianao liana amin'ny fiainanay liana amin'ny zavatra rehetra mahakasika anay fantatray loatra fa raha mangina ianao Andriamanitra sarotra ho anay ny fiainana sarotra ho anay miatrika ny zavatra rehetra
sarotra ho aneny manapa-kevitra fa misaotra anao fa tsy mangina ianao fa mbola miresaka aminay androany ka ny fanahinao tena anenika ny tsirairay avy hiteny anatin'ny fony tsirairay avy aoka ny osotrana zavany teny anatin'ny rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anakisaka izay mety zavatra mandreraka izay mety mamizana izay mety mitondra famozam-po fokandroany ianao fanamasina tena mangy anangana sy anasitrana ary ampaherin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary dia iroso amin'ny ten'Andriamanitra isika ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao dia matetika ireo olona izay andeha ataoko hoe tsy manana fianakaviana miaraka aminy, mety hoe tsisy vady aman-janaka, mety hoe tsisy vady, mety hoe tsisy ray aman-dreny, tsy fantatro, na mety koa aza hoe eo daholo ny vady aman-janaka, manodidinao daholo ny fianakaviana, ao ambony ry mama, ao ambadika ry zoky, mety miray tanàna eo daholo. Fa amin'ny fotoana tahaka an'izao nefa indraindray ny olona dia lasa tia tena, tsy mieritreritra fa tsy ny tenany, tsy mieritreritra fa tsy ny hohaniny, ny fitafiany, ny anazy irery. Ary na dia ataoko aza hoe samy ao an-trano, samy mpiray tanàna eo, dia indraindray ohatra ny tsy te hifampirarana amin'inona na amin'inona. Ary maro amin'ny olona amin'izao fotoana izao ny mijaly na hoe misofrira ao anatina solitude, izay fahatsapana ho irery. Androany te hiresaka kely aminao ny anasitranan'i Jesosy ny fo izay mahatsiaro irery rehetra. Ten'Andriamanitra anankiroa no vakiantsika dia ny filazantsara ny Jaona toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny 12 dia ny Jaona toko 4 andiny 5 ka hatramin'ny 7. Misy tantaran'olona anankiroa ao dia ny tantaran'i Nikodemosy sy ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana izay komparentsika na hoe ampitahantsika hoe tahaka ny ahoana ny fionan'izy anankiroa ireo tamin'i Jesosy, satria samy niona tamin'i Jesosy mitokana ireo ary samy niona tamin'i Jesosy mivantana ireo, fa inona ny zavatra nitranga ary inona ny mahasamihafa azy. Fa iresaktsika ho ihany amin'ny hoe ny fanasitranan'Andriamanitra ny fo izay mahatsiaro irery. Dovakitsika aloha ilay filazantsara ny Jaona toko 7 ka ny andiny 1 hatramin'ny andiny 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Resaky Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no ny alina ka nanao taminy hoe Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka indray? Moa mahazo miditra ao an-kibon-dreny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ateraky ny nofo dia nofo, azy ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feoany, nefa tsy fantatrao izay aviny na izay alehany, dia tahaka izany izay ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalaka nanao taminy hoe hatao ahoana ny ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalaka nanao taminy hoe ianao va ny mpampianatra amin'ny Israely ka tsy malaza ny zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no nambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety hatany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana ny inonareo raha milaza aminareo ny zavatra ny an-danitrako? Dovakitsika indray ny Jaona toko 4 andiny 5 ka hatramin'ny andiny 9. Filazantsara ny Jaona toko 4 ka ny andiny 5 hatramin'ny andiny 7. Zao ny vaky ny teny. Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy,
izay atao hoe sikara akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakany Jakoba, satria sasatra Jesosy tamin'ny alehany dia nipetraka teo am-patsakany izy rehefa tokony tamin'ny ora fahaeniny. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy hatsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho osotroko, fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa ora vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy no mangataka amiko hosotroina, nefa ao vehivavy Samaritana, fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana. Jesosy namarika anao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Ora vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, koa vaizay nahazahoanao zao rano velona izany. Ianao va lehibe noho Jakoba razantsika izay nanome anay ty fatsakany ity, sady izy sy ny zanany mba ny bibiny no nisotro teto. Jesosy namarika anao taminy hoe, izay rehetra misotro ty rano ity dia mbola angeta-heta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angeta-heta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano-boboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ora vehivavy, tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy angeta-heta na aketo atsaka intsony. Hoy Jesosy taminy, ndeha ary atsoy vadinao ka makanisa ty. Raha vehivavy namalika anao taminy hoe tsy manambady aho, hoy Jesosy taminy, marina ihany izany lazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay hitoeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Ora vehivavy taminy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ajantsika hatreo ny vakiteny. Hoy aho tany voalohany teo hoe na i Nikodemosy na ity vehivavy Samaritana izay tsy fantatra anarany ity dia samy niona tamin'ny tompo, samy tafahoana taminy irery, samy miresaka taminy, fa saingy tsy mitovy ny zavatra nitranga sy ny zavatra niseho tamin'ny rehefa tafasaraka tamin'i Jesosy samy miala teo anatrehan'i Jesosy. Tsy mitovy ny zavatra voaray. Inona ny mety ny mahatonga an'izany? Miresaka tsika eto ny fanasitranana ny fo izay matsapa ho irery na hoe solitude izany. Voalohany indrindra aloha, Nikodemosy raha nanantona an' Jesosy, raha mamaky sika ny jaona toko 7 doza amin'ny andininy faharoa hoe izy nakao amin'i Jesosy no ny alina. Izany hoe Nikodemosy dia tsy tahaka n'ity vehivavy ity. Miafina izy rehefa hitady an' Jesosy. Tsy te ho hitan'ny olona izy rehefa mitady an' Jesosy. Tsy te ho fantatr'olona hoe izy mba mila an' Jesosy ihany. Dia amin'ny alina izy no mandeha makany an' Jesosy. Ndreo dia hita mpiara mivavaka, ndreo dia miara fantatry ny mpampianatra tahaka azy sy ny olona ao anatin'ny sinagoga. Dia mba ampisehoana hoe zange, tanao ohatry ny hoe olona mody fanina zany rehefa amin'ny andro atoandro, ohatry ny hoe tsy mahalala an' Jesosy, nefa ka izy mandinika an' Jesosy ihany, mijery ny zavatra ataony ihany. Fa saingy izy raha nakao amin'i Jesosy tamin'ny alina dia tonga tao mba hamitany sekre izy. Dozo baiboly hoe dia nakao amin'i Jesosy noho ny alina izy. Raha vehivavy indray nefa raha toa ka nanantona an' Jesosy dia tamin'ny andro atoandro be nanahary, satria rehefa maka ny jaona toko 4 ianao dozo ny andininy 9 hoe ary teo ilay fatsakan'i Jakoba ary sasatra Jesosy tamin'ny alehany dia nipetraka teo am-patsakany izy, nefa tokony ho tamin'ny ora 9. Ny ora 9 izany any amin'ny andro amin'ny 7 na 12 eo. Efa tsy fotoana fatsakan'ny olona tsony, efa amin'ny andro atoandro be zay efa anetrany ny olona, tokony misakafo ny olona, tokony makaina ny olona. Fa amin'ny andro atoandro be nanahary iny lasa izy nandeha natsaka ary niona tamin'i Jesosy. Baiboly dia milaza fa ny olona rehefa raha mamaky ny jaona toko 7 ohatra ianao, rehefa ohatra ka ao miaina amin'ny fahamaizinana, miaina amin'ny zavatra tsy dia tsara, dia ny aizina ny teny, ny alina ny teny. Fa ny olona izay miaina amin'ny fahamarinana sy manao izay zavatra tsara dia ny mazava ny teny. Izany hoe ty raha vehivavy ity
dia tsy matahotra ny eona amin'i jesosy, tsy matahotra ny resaka amin'i jesosy amin'ny atoandro be nanahary eo masony ny olona rehetra. Tsy matahotra izy ampiseho fa afaka amin'ny resaka amin'i jesosy izy, mila an' jesosy izy, tsy mitsoaka an' jesosy raha vehivavy fa nijanona teo anatrehan' jesosy izy ary tsy natahotra ny resaka taminy. Nefa ny andro atoandro be nanahary, Nikodemosy tsoatran'izany. Amin'ny andro alina tsisy mahita izy, tsy tia nisy alala mihitsy hoe mitady an'Andriamanitra izy. Hitanao isan'ny zavatra izay mahatonga antsika misofrira mangina ny ambadika any. Ino tsara tsy ny hoe tsy fisin'ny olona eo akaikinao no mahatonga anao mahatsapa ho irery. Mino fifaheninao le teny hoe solitude à deux, izany hoe mahatsiaro irery ianao nefa misy olona anankiray faharoa eo akaikinao. Nareo mivady eo ihany, na ianao sy ny zanakao eo ihany, na ianao sy ny zavikelinao ao an-trano ihany, na ianao sy ny olo-tianao eo, fa ianao mahatsiaro irery. Mahatsiaro tsy afaka miresaka ninininy, mahatsiaro tsy afaka mifampizara ninininy, matahotra sao dia hifampitsara, matahotra sao dia hifandratra, matahotra sao dia hifanambany, matahotra sao dia adindray ny toyany, matahotra sao dia hoe hizara fahatsapana ka hoe fangahy ianao ohatr' izany sy ny namany sy ny namany. Mety be da be ny zavatra mitranga indraindray fa ino tsara ny solitude na ny fahatsapana irery dia tsy resaka tsy fahampiana présence an'olona, tsy resaka tsy fisin'olona eo akaikinao. Ny solitude dia toetry ny fotsika io, état du cœur ozy izy ny teny frantsay, état ny fonao, ny fahatsapany ny fonao any anaty io fa tsy ety ivelany. Possible ianao ao anaty vahoaka betsaka, mety ny tanana misy anao fen'olona be da be, mety anaty tamboho anankiray misy trano anankitelo na anankefatra, mety anankiroa tsy haiko, ao daholo ny fianakaviana, fa ao anatin'ireo olona be da be ireo mahatsiaro irery ianao. Noho izany ny fahatsapana irery na ny solitude tsy midika hoe rehefa misy olona dia tsy irery ianao. Possible ianao feno olona fa irery, possible koa nefa ianao tsisy olona fa tsy mahatsiaro irery. Mahazo aina, alezy tsara amin'ny fiainanao. Ka ny resaka solitude dia toe-po io, toe-po io, toe-po any anaty. Fa ino tsara amin'ny fotoanao mahatsiaro irery, indrindra amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao. Satria mety misy olona ohatra izay efa maty ny vadiny, na maty ny ray aman-dreniny, na mety any ambanivohitra, na ny andafo ny fianakaviana ny ambanivohitra, dia mahatsiaro izy irery, tsy misy manampy. Mety misy olona ohatra tena hoe amin'izao vanim-potoana izao mpiasa tena, izay hoe manana ny orinasa keliny izy, tsy mpiasa na orinasa izay mandray karama isam-bolana, na mpiasa amin'ny banky izay mbola mitohy miasa, tsia fa mety hoe izy ihany onjonjona izy samy rery, mety manera ny asany, mety tsy fantatro ohatra izay mety asany fa mety manao asa tena manokana izy. Amin'ny vanim-potoana tahaka izao tsy afaka miasa ohatra, misahirana amin'izay, tsy ampy nefa ny ekônomia ohatra, mety ohatra nefa te hitroatra be ianao nefa ohatra ny hoe ahoana moa ho aiza, ahoana ny atao. Mahatsiaro irery ianao tsy hisy mpanampy, mahatsiaro irery ianao tsy ampy fitiavana, mahatsiaro irery ianao tsy hisy mpanolo-tsaina, mahatsiaro irery ianao tsy hisy hifampizarana, mahatsiaro irery ianao tsy hisy hitomanina iankinana, mahatsiaro irery ianao tsy hisy hisarangotana. Raha vehivavy dia tsy natahotra iona amin'i Jesosy amin'ny maha izy azy. Zay ny teboka voalohany. Amin'ny fotoantsika efa mahita zao fa tsy mety le fiainantsika tahaka Nikodemosy. Matoa Nikodemosy nanontany hoe mpampianatra zahay malala fa tsisy mahavita zao zavatra vitanao zao raha tsy Andriamanitra momba azy. Dia zany ny zavatra nahatsikirina Nikodemosy tamin'ny fiainan'i Jesosy. Mety ny fahombiazan'i Jesosy ny tsiriritiny, mety ny influence an'i Jesosy ny tsiriritiny, mety ny miracle vitan'i Jesosy ny tsiriritiny, mety ny influence an'i Jesosy ny tsiriritiny. Mety mba te halala izy hoe inona ny secret mba ahatonga anay koa atao mba tsy hanaraka anao ny olona anay fa hanaraka anay ihany. Mety be da be tao anatin'ny sainy Nikodemosy, amampampianatra azy, amampitondra fivavahana azy, sy namany. Sy tonga tany izy tamina fo sincère, tonga tany izy amampampiana-dalana azy, te hitady secret,
tanao ohatra ny pastera imbetsaka nanatrika conférence internationale anisy moment afaka nyresaka mivantana tamin'le mpanompon'Andriamanitra dia zao foana matetika fantanin'ireo pastera zay afaka miresaka amin'ilay lehilahy lehibe an'Andriamanitra inona ny secret anao, inona ny secret mampahomby anao, zany foana ny fanontaniany sasany inona dia ho le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe ny secret ako dia tokana fanahy masina dia ozy isa sasany hoe fa zay zany tsisy fanahy masina, zay zany tsy miresaka amin'ny fanahy masina, eny fantatra efa fanahy masina le izy fa inona koatra amin'ny fanahy masina dia ozy tsisy lazako koatran'izay fanahy masina. Tanao mety misy olona nge ohatran'izany ohatrany hoe te hitady an' Jesosy ihany izy fa tsy Jesosy loatra ny tena ilainy, tsy Jesosy loatra ny tena tedaviny fa mevy secret fotsiny ako. Za tsy mila anao, za matoa tonga ty aminao amin'ny alina ohatra dia te halala secret fotsiny ahako fa za tsy tiako hitan'izany izy hoe za mifandray aminao, za mifanakaiky aminao raha vehivavy tsoatran'izany. Hitanao raha te ho sitrinao anatin'ny solitude anao ianao, raha te ho afaka amin'izay zavatra mampahory any anaty ianao zay miteraka fikorontanan-tsaina fareran-tsaina, mila sincère ianao, mila tsotra ianao, mila tsotra ianao milaza Andriamanitra ilaiko ianao amin'ny vanim-potoana tahaka izao mila anao ako. Ny problema Nicodémosy faharoa dia eo amin'ny andininy faharoa ihany. Inona ny problema Nicodémosy? Nozy hoe avakiko le andininy faharoa amin'ny jaona toko fahatelo. Izy nakao amin'i Jesosy no nialaka anao taminy hoe raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra momba azy. Rehefa tonga tany amin'i Jesosy izy dia ny fahalalany ny avoakany, tsy mba tonga izy hianatra na dia nantany azy hoe inona ny secret anao, fa tonga tany izy mbola ametraka ny etalage ny fahalalany, te ametraka ny connaissance rehetra zay nge mahalala zay nge mahafantatra fa ny olotra anao matoa mavita tsy maintsy Andriamanitra momba azy. Hitanao ohatrany hoe sady te antany fa te ampiseho koa zay koa mahalala fa tsy ianao rery mahafantatra. Azany isan'ny olan'ny olona indraindray rehefa hitady an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra avy amina fisainana miolakolaka. Amin'ny fotoana miolakolaka asehon'Andriamanitra aminao fa halalitsaina izy. Amin'ny fotoantsika tonga eo anatrehan'Andriamanitra ohatry ny teseho efa mahalala ny zavatra rehetra, eny fantatra ge fa mahatonga mahatsiaro irery satria ohatry zao fa bon le izy vitako fa mehoery fotsiny ako, eny fantatra ge fa zao fotsiny ataoko dia milamy io hoe eny ampio fotsiny ako mehoery ady ozy izy le olona anankiray zay fantatra ge mahatonga n'ity zavatra ty tsy mety efa hitako mihitsy hoe zao fa mangataka fotsiny aho mehoery anaovako azy zay amboponao diso toeran'izay zay nao matikambo kely zay mahatonga anao tsy tafavoaka satria anao miambo mbola mahalala ihany, efa hitanao fa tsy mety le ataonao, tsy mahavokatra le ataonao, tsy mahazo le vokatra ohatrany hitanao eny amin'i Jesosy ianao, fa ny problème mbola tonga ihany ianao mihevy tena ho mahay zavatra. Raha tena mila n'Andriamanitra isika mila manetry tena isika, raha tena te ho sitrana isika mila manetry tena isika, raha tena te hita famonjena isika mila mahatsiaro hoe misy limity ny fahalalako, misy zavatra be da be tsy haiko fa tsy tonga tompo ianao nyteny tamiko Jesosy ka mangataka mihoery fotsiny aho anaovako azy no milamina manetry tena. Betsaka amin'ny olona amin'ny vanim-potoana tahaka izao nge miara tonga sainy hoe tena hoana amin'izay moa zany ty fianako ty, tena raha zay arangana anao an'le resaka vanto en ligne mety mbola nandeha ihany, raha zay azo anao Jesosy lizy nge hitako ihany fa tena tsy zako tena tanao ohatrany hoe mbola mevy tena hohanina foana. Tsy te betsaka amin'ny olona mantsy ny ohatrany tsy te hiseho mihitsy hoe tsy manam-pahalalana izy, tsy te hiseho mihitsy hoe misy fetra ny fahalalana, te hiseho foana hoe mahita solution ary manan-javatra ho lazaina. Efa fotoana zao hanetrena tena, efa fotoana zao iondrea ianao mahita tsara avy amin'ny fahalalanao inona zao netyle izy, inona nateraka le izy, matoanao mitady secret satria tsy nety le nataonao fa saingy tsy ampy fanetretena. Andriamanitra dia manandratra jerevy tsara nge ty Zakaios ty azafady ty Nicodémosy ty rehefa nantany an'izay tena mifona raha tena ty baiboly dia milaza manao hoe Andriamanitra no mampetry ary izy koa no manandratra, fa napetraka Jesosy tamin'ny plasiny ty Nicodémosy ty. Hoy ianao ve mpampianatra dia tsy mahay an'izany? Mba azonao tsena ve zany valy teny zany eo amin'ny andininy 10 nantany Nicodémosy nandiny 7. Hoy Nicodémosy namarika anao taminy hoe atao ahoana na tonga an'izany zavatra zany. Jesosy namarika anao taminy hoe enao va no mpampianatra ny Israely
ka tsy malaza ny zavatra napetraka Jesosy tamin'ny plasany satria matikambo loatra satria miavonavina loatra sy logika zany aiza koa misy an'izany hoe zay teraka ny novo de novo zay teraka ny fanahy de fanahy ka rehefa lehibe ary le olona iverina tsofoka ny akibony reny indray ve izy de avy eo ateraka ahoana koa ny impossible za tsy mitombo zany le sanao zany to Jesosy ianao ve mpampianatra de tsy hainao zany hitanao rehefa amin'ny fotoanao tonga eo anatren'Andriamanitra miaraka amina étalagena connaissance anao vao mainao ahetrin'Andriamanitra fa fotoanao tonga eo anatren'Andriamanitra mahatsapa hoe tompo ninina haiko tena tsy nahatonga lavitra zao nanao an'ity asy ty nanao an'ity nanao an'ity ankehitriny zao tsy tafavoaka nieritreritra amin'izao ny tena tsoroka anao be da be nikajy diso tanteraka diso daholo mihitsy nikajy rehetra amin'izao misy olona amin'izao vanandro ohatr'izao tena vao may manam-bola be ny grossiste navary vao may manam-bola ny any amin'ny score sy ny jumbo sy ny leader price vao may larana fa misy olana efa mikafiry mafy tiana avoaka zao tiana avoaka de efa mitena ty anao anina tataneta atralo dolo io tsaramaso io apetra io vary io atao vary sosorariva tapohana rano fotsiny fa misy olana efa mampidi-bola foana tsy akijanona fa misy ne mikafiry zay ao an-tanana amin'ny vanim-potoana saratra tahaka zao jerevy tamin'ny andro ny Isaka ny olona rehetra namihana tsisy namafy Isaka sa namafy ary njinja satria tsy mitovy ny anankiray nahazo fionana tamin'Andriamanitra Isaka ndresahako fa Filistina tsy nahay nininona tamin'ny tompo ny vanim-potoana tahaka an'izao mila manetry tena isika mila manetry tena isika fa raha vehivavy raha nanantona an' Jesosy nitsotra nge raha vehivavy tena nitsotra raha vehivavy terevo tsara hoy aho taminao hoe tonga tany an-trano izy tonga tany amin'i Jesosy izy andro atoandro faharoa eo amin'ny andiny ny fahasivy le jaona toko fahaefatra jerevantsika raha vehivavy satria tiako aseho anao melohana ahitanao le fomba anasitrana ny tompo anao de mila aseho anao ny toe-po rehefa mitady an'Andriamanitra fa fotoana zao te anasitrana anao Andriamanitra jaona toko fahaefatra de zareo ny andiny fahasivy sy ny fahafolo fa ora vehivavy Samaritana taminy nahoana ianao no jiosy no mangataka amiko ozotrona nefa vehivavy Samaritana satria tamin'izany araky lalana de hoe jiosy tsy manandraraha amin'ny Samaritana fa Jesosy namarika anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho ozotroko de ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona zay rehefa tsara raha vehivavy tsotra Nikodemosy zay nandahatra ny fahatakarany fa nyte fotsiny izy hoe ianao ny jiosy Samaritany raha ny tokony izy tsy afaka maninonao mangataka rano amiko de zao no navalan'i Jesosy raha fantatrao dikan'izany raha vehivavy de nahampiseho ny tsy fahalalany zay natonga Jesosy nyteny hoe raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra raha vehivavy tsy tonga mba hiseho fa mahalala zavatra mahay zavatra fa ohatrany surpris ary raha vehivavy hoe gaga raha vehivavy hoe fa ona koa ary zany ianao ny jiosy Samaritana maninonao mangataka rano amiko e mampiseho tsy fahalalany zany mampiseho tsy fahatakarany zavatra zany ozy fa manino ianao mangataka rano aminahako nefa ianao Jesosy Jesosy hoe raha mba fantatrao le mangataka aminao tanao Jesosy tsy nanao ohatrany nataony tamin'ny Nikodemosy hoe ianao va Samaritana de tsy hainao zany tsy nanao an'izany Jesosy fa izy misy zavatra tsy fantatrao ary raha vehivavy tsy madika amby haiko zany e tsotra zany navaliny de oy raha vehivavy no ndimy faraiky amby folo raha vehivavy tamin'ny tompoko tsy rehefa tsara ny fanajany an' Jesosy tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fahatsakana koa avaizana zaonao zany rano velona zany ianao va lehibe no Jakoba arazantsika zay nanome anay ty fahatsakany ty sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby nisotro teto Jesosy namarika anao taminy hoe zay rehetra misotro ty rano ty de mbola angetahita indray fa nizaniza misotro ny rano zay omeko azy de tsy angetahita mandrakizay fa ny rano zay omeko azy dia holoa ranom-boboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay de jerevo tsara hora vehivavy tomboko omeo zany rano zany ahako mba tsy angetaheta na aketo atsaka itsony rehefa maki ny jaona toko fahatelo ianao rehefa niteny Jesosy hoe
raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra fo izy hoe zay teraky ny novo de novo zay teraky ny fanahy de fanahy razagaga lazaiko taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo mifandrivotra mitsoka am'izay ty renao ny feony nefa tsy fantatrao zay aviny na zay alehany de tahaka zany zay rehetra teraky ny fanahy de hitanao Nikodemo tsy mba niteny hoe mba teo ateraky indray ako inona ny ataoko mba ateraky indray tsy zany réaction Nikodemosy tsotra ndraha ty vehivavy ty hoe mba omeo an'izany rano zany mba am'izay tsy mangetahita etsony tonga tao am' Jesosy Nikodemosy hitady secret hoe inona secret anao fa tsisy olona mavita an'izao raha tsy Andriamanitra momba azy de nazavainy Jesosy hoe tsy maintsy ateraky indray ianao fa rehefa mitoma mamaky ny tantara ianao am' jaona toko 7 le filazantsara am' jaona toko 7 teo rehefa mitoma mamaky ny tantara ianao mandrabatapitra io tantara io tsy misy tao hitanao fa nanaiky Nikodemosy ho ateraky indray tsy misy tao hitanao hoe de ahoana fa mba teo ateraky ny fanahy mba ataovy tahaka an'izany mba te ahita ny fanjakan'Andriamanitra tsisy an'izany tao zay natonga Jesosy ny teny mafy azy hoe rehefa mamaky ny filazantsara le jaona toko 7 ianao ozy hoe andiny faharoambe folo andiny faraky mbe folo sy roambe folo lazaiko aminao marina de marina tokoa zay fantatray ny lazainay aza hitanay no ambaranay de ho Jesosy nefa mifanambaranay tsy raisinareo dika zany Jesosy efa mamoaka révélation fanambarany fo zay tsy raisinao le izy toy izy Jesosy raha ny zavatra ty atany aza lazaiko taminareo ka tsy inonareo tsy rehefa tsara dika zany Nikodemosy tsy nino na de fantena ary Jesosy hoe mila ateraky indray ianao raha ny zavatra ty atany aza ozy izy lazaiko taminareo ka tsy inonareo ahoana ny inonareo raha milaza aminareo zay zavatra avy any an-danitrako de toy izy nao ny tantara fa tsy nahita Nikodemosy ianao laza hoe toboky sy Andriamanitra mino fa ianao tokoa le zanak'Andriamanitra tsisy an'izany tao raha vehivavy nefa rehefa tena nandeha nyresaka hitatsika voalohany toy izy hoe mba omeo an'izany rano zany ako hitanao ny fomba anatonanao an'ny tompo ny fomba itediavanao an'Andriamanitra no amaritra inona no azonao na tsy ka raha te ho sitrany ianao manana toe-po tahaka an'ity vehivavy ty ndao hitadin'ny tompo amin'ny fanetrentena ndao tsy hevitena ho malala ny zavadrehetra andao hisokatra amin'izay lazain'Andriamanitra ahoana ny fomba amin'izay anasitran'Andriamanitra anao amin'ny fotoana mahatsiaro irery jerevy tsara ny fomba anasitran'Andriamanitra anao amin'ny fotoana mahatsiaro irery de mila mitoetra irery miaraka aminy ianao mila mitoetra irery miaraka aminy ianao rehefa maky ianao le filazantsara ny jaona toko 7 de zao voalazany ten'Andriamanitra andiny ny faheniny ary teo le fatsakany Jakoba satria sasatra Jesosy tamin'izay nalehany de nipetraka teo ampatsakany izy nefa tokony tamin'ny ora faheniny ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano de ho Jesosy tamin'ny orana ozitroko fampianany efa lasa nakany an-tanàna hividy haniny dika zay zany Jesosy niteny nona ako tao aloha tao de lasa mpianatra nividy haniny efa nataony Jesosy zay fomba iorganizena ny fionan'izy mianaka manokana amin'ny vanim-potoana ohatr'izao ange itsika metimeritrehitra hoe confiné ao an-trano tsy tafetsika ao an-trano ianao fa possible mihitsy isan'ny occasion omen'Andriamanitra atsika sa hoe ahoana am'izay afaka miona ave tsika tsenao ahoana am'izay afaka miresaka ave tsika tsenao ahoana am'izay fa vonina ho ny tompo anasitrana anao fa misy olona tsy mahazo aina mihitsy mitady atao foana te hivoaka foana te andeha foana ka tsy azoko mihitsy ny aiko atao trano io saragnany de hivoaka mihitsy aloha de misy de mivoaboaka eny tsisy atao izy fa mivoaboaka eny de makeny nalakely eny de mitikodina ny tanàna eny de tsisy satria tsy azo mihitsy ny ainy lozana makasara ao anjaridaina makasara ty de manao défi amin'ny Facebook ny sasany de tsy
efa omen'andriamanitra atsika ilay occasion hoe hitoetra irery eo anatrehana fa isika tsy mety. Ny fomba hasitrana ny solitude anao dia mila seul amin'ny Jesosy ianao. Mila mitoetra irery eo amin'ny Jesosy ianao. Mila misy fotoanao mamono telefona. Mila misy fotoanao mihidy an-trano. Miteny ankizy endana amin'ny lalao. Arazengelena alo. Mila misy fotoana ianao tsy miraharaha zay Facebook ihany aloha. Sy zay resaka visy havanana. Fa ianao sy Jesosy irery. Ianao sy Jesosy irery. Amin'ny fotoanao mitokana miaraka amin'ny Jesosy. Zo zavadrao mety hoe amin'ny lafiny anankiray ohatry ny hoe voahidy an-trano sanatria tahaka hoe gadra hozy izy ny sasany. Satria ny zareo any ivelany sasany misy hoe 6 mois confinement. Embolana mba azonao an-tsaina hoe amin'ny septembre vao tapitra. Raha ianao tratran'izany mety aloha tsy teny zavatra betsaka. Fa mety anao zozanao ten'Andriamanitra tsy fa compte ny gadra ve ny anaran'izany. Ny gadra ao an-trano. Mananana be zany a. Tsy zakan'ny olona rehetrarehetra zany. Fa saingy eto ny tiako atongavana hoe possible navelon'Andriamanitra mety mbola hitrango zao zavatra sao. Teny ianao hitoetra irery iaraka aminy. Isan'andro mantsy ianao zatra le tompo tena andehandeha zao toa. Mety ve ty ataoko ty sa tsy mety dia maka baiboly dia le manokana. Tenena ny mpanomponao. Amen. Zao anao zao tsy tokony ianao an'izany ntsony amin'ny tenena indrindremana dia samy miala. Dia aveo rehefa tsy azo dia alefa tsy amaitsy amina paster. Paster ny vavaka dia nazo an'ity teny ity fihinakay ny dikany. Zao anao tsy zany ntsony tokony ataonao. Zao amin'izay anao mipetraka rehefa tsy azonao ny dikany dia miverina mamaky indray ianao. Tsy azoko tompo famiresa misimisy. Dia ho hitanao fa tena hiteny aminao Andriamanitra. Ary tena nasitrana anao. Jereo tsara ny zavatra mitranga e. Jereo tsara ny zavatra mitranga. Ozy hoe ao amin'ny filazantsara n'Jaona. Rehefa ora vehivavy ianao ne tsy manana fanovozana. Toy Jesosy, zay misotra ny tirany ity dia mbola angetahita ihany. Fa zay misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetahita intsony mandrakizay. Zay misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetahita intsony mandrakizay. Jesosy dia milaza eto fa fotoana zasy ianao mahazo fionana amin'ny manokana dia hanomboka hatsapy ianao le rano velona mikorina ao anatinao. Possible ho renao io fitiavana io. Renao mihitsy tena ohatrany misy rano mikorina anatinao. Misy zavatra miboboky ohatrany maheno zavatra ohatrany hoe mampahazo be anatinao any ianao. Possible maheno ianao tena ohatrany hoe rano mikorina avy any amin'ny lohanao mihitsy. Na avy anaty kibonao any mihitsy. Possible koa ianao maheno ohatrany hafanana manenika anao mampahazo aina be anao tsisy ohatry zany. Rehefa tena mitoetra irery eo amin'ny tompo ianao toy izay misotro ny rano omeko azy. Jesosy zao no teny. Isy rano velona iboboky ao an-kibony. Iny le manasitrana ny solitude anao. Iny le manasitrana ny adi-tsainao. Iny le manasitrana ny frustration anao rehetra. Iny le manasitrana ny fanilian'ny olona. Iny le manasitrana revesatry ny échec rehetra tamin'ny fiainana. Iny no manasitrana revesatry ny latsan'ny olona satria tsy netiny nataonao na tsy naomby le vitanao na potika na ravana very ny investissement anao. Iny le manasitrana ro eritretra feny fanamelohan-tena rehetra. Io le rano velona miboboky avy ao anaty io. Io no omeny anao. Ary tsy mbola diso fotoana ianao. Raha zao no teny hitady ny tompo. Tsy mbola diso fotoana ianao. Raha zao no tena hitady ny tompo. Mbola misy fotoana tsara mihitsy ahafahanao mitokana miaraka amin'ny tompo. Mbola misy fotoana tsara mihitsy. Vetivety tsara.
mbola misy fotoana tsara mihitsy zao ahafahanao tena mifanakaiky amin'ny tompo fa hoy taminao hoe ny fomba anasitranana ny solitude anao na ileo le mahatsiaro irery dia anao mila mitoetra irery miaraka amin'i Jesosy mivavaka mety hozanao za misy fotoana nge mipetraka fa tsy mahay ninina mihitsy satria anao mipetraka miasa saina fa tsy mipetraka mivavaka ka za nge mamaky baiboly fa ohatrany tsy mahazo ninina mihitsy satria anao mamaky fa lohanao mandeha lavitra be tsy mety tena tafafantoka mihitsy ianao zay mahatonga anao tsy maray nininina possible nge tsika isanao ohatra miresaka de koe miresaka amin'ny olona anankiray ianao fa tsisy miditra aminao mihitsy le tenen'le olona satria lohanao lasa ny ananiny ary na manazava azy aloha toisanao azo avao ohatra ny tsy azoko tsara zany tianao teneniny zany satria ny aminao rehetra mbola tsy ao anatin'le conversation de tsy maray zavatra mihitsy ianao fa rehefa tena mipetraka irery ianao tafafantoka amin'izay hoe tompo tena miasa loatra ny saiko mahatsiaro irery loatra mila anao tsy ho tapitra akory ny vavakao dia anao mikahorenao amin'izay le rano velona zay omainy Jesosy ianao tsy possible anao tsy manokatra baiboly akory dia farenao miresaka anatinao izy ainy tsara miresaka aminao zanany ianao mpanompony ianao tsy ajaranao miasa saina ahoana ny afahako maheno azy Andriamanitra dia izy ny tena maître ny resaka communication ainy tsara ny mampita ny tiany teneniny aminao rehefa voniny ianao hitoetra eo aminy hitoetra eo aminy nahoana ny hitondra vesatra foana ianao isanandro ady-tsaina fikorotana-tsaina fanamelohan-tena very nyvolako tamin'ny investissement ako dia mbola mitady miketriketrika any iny tsy maintsy mety iny ka tanana dia tonga amin'ilay tompo mangataka aminao dia tonga ny ianao ohatra Nikodemosy fandroa mbola mandahatra ihany ianao dia ataovy ohatrao dia ataovy ohatrao dia ataovy ohatrao efa hita fa le sainao nanao ohatra le ataovy ohatrao ny tsy mampety azy maninona mbola mandahatra tsy anao mipetraka eto tompo tsy haiko hoe mbola tokony tohizana ve satsy tsy fantatra hoe zao ve ny fomba hitondrako ny fiainako satsy mila le rano velona mahatsiaro irery tsisy mpanolo-tsaina ntsony mahatsiaro irery tsisy mpanampy ohatry ny atao amiko daholo ny vesatry ny zavatra rehetra ny ankizy tsy malala tsy misy ny atao trano ohatra miankina amiko daholo za koa sy te ampiseho amin'zareo hoe reraka na mitomany na mafiko ny atrehako tsy te hiteny amin'izaniza ho ianao misy azonao resahana dana mipetraka irery fa eo ny fomba ahasitrana ny solitude anao ny vesatra sy ny ratra sy ny fikorotana-tsaina rehetra averiko aminao tsara tsy vo zao nisy Kristy eto ambonin'ny tany tsy vo zao misy zavatra ohatran'izao teto ambonin'ny tany ary amin'ny vanim-potoana ny Kristy tsoroko mihitsy ao anaty baiboly misy fiainao zany be dabe na tamin'ny andron'ny Isaka na tamin'ny andron'ny Josefa na tamin'ny andron'ny isy teo Eli misy foana zany zao koa mbola misy koa ny Kristy fa misy karazan'olona roa foana misy ny sahirana fa misy mihinana amin'ny lamy matsara misy ny tena lany vola fa misy nefa vao may manangom-bola tonga fiteny gasy hoe ny fahorian'ny sasany no fifalian'ny sasany tanao rehefa fahavaratra ny andro dia mifaly mimpanao elo sy mivarotra raglan rehetra fa rehefa tonga nay ny iny tezy teo ny andro mafana dia tsisy olona manamboatra elo na kiraha rovotra tsonindray fa miaina amin'ny fiainana mahafinaritra ny olona rehefa tonga ny rinina mandeha mibody fotsy fa rehefa tonga lohataona drandray mandeha fidiram-pianatra dia mandeha be nay ny fivarotana iny moa zany fourniture-mpianatra fa rehefa mianatra amin'ny mpianatra dia miovanay ny atam-barotra hitanao tiako tongavana dia tsotra tsy hoe satria ao anaty krisika dia tsy maintsy mahantra ianao non possible misy olona mitombo arena ao anatin'ny krizy nahoana ianao ny safidy sady ho klasin'ny olona hijaly satria vao izy anao hoe ka ity ny asako ka le asako mikatona ka le asako tsy mampidi-bola ka za irery tsisy atao mihitsy aho non mety aza bornel le hoe ity ihany nataoko dia tafajanona eo ahako hoy Andriamanitra
tamin'ny Isaka rehefa nanganao ny fanaony olona Isaka hoe andeha hidina any Egypta koa fa azo tsisy mosary io Andriamanitra mijanony eto satria tsisy mamafy zao ny olona sady tsisy manondraka ny rano donc tsisy anyelingelinanao anao rery ny marché ndana mamafy tena mafy izy tamin'izany taona zany ary njinjavy zato eny izy tamin'ny taona mosary iny any dia nakao amin'ny Isaka ny olona ny farany mandra-patonga amin'ny mpanjaka Filistina ny teny mela aminay fa mahery loatra noho izahay ianao nahoana ianao ny isafidy sady ho any amin'ny klasy ny olona mijaly raha toka afaka mitoetra irery andray hevitra va amin'ny tompo voalohany asitrana anao anala ny solitude anao ary fahatelo ohatraka izay ny ilainao amianao hevitra hiavanao amin'ny olona fotoana zao tena sitrana anao Andriamanitra tena sitrana ny fiainanao atokany ty herinandro ty tsy fantatro mety hiteny président bon efa miseho tamin'ny TVM moa le défile iny hoe mitohy 12 andro ny confinement fa mbola tsy fantatra ho tenen'ny président raha ariva fa netako hoe zay zany le izy tsy alanao manaraotra ty herinandro ty zarangano fifadikana herinandro mitonao tsy vitako zany ataovy partiel hoe isa-maraina dia tsy sakafo ataondro soriva ihany anao misakafo fa rehefa maraina dia mipetraka dia mivavaka na hoe isakariva tsy misakafo fa voapartiry any amin'ny enina dia mivavaka hatramin'ny 12 alina atokany ny fotoana fa te hanasitrana anao Andriamanitra hanasitrana anao amin'ny solitude anao amin'ny adi-tsainao amin'ny fahatsapanao rehefa tsara hoy aho taminao teo hoe Nicodemos dia nahetrin'Andriamanitra maromaro koa napetrany tamin'ny toerany ianao ve mpampianatra dia tsy mahalala an'izany ozy izy fa raha vehivavy rehefa mamaky ianao janao toky faevatra andiny fa 17 sy ny andiny fa 19 ho Jesosy amin'ny andiny fa 19 andeha ary atsoy vadinao ka makanisa aty dia raha vehivavy namaky anao taminy hoe tsy manambady ah ho Jesosy taminy tsy mana ozy raha vehivavy taminy tsy manambady ho Jesosy taminy marina ihany zany lazainao hoe tsy manambady ah efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao le hitoeranao ankehitriny marina zany voalazanao zany tsy rehefa tsara ohatrany hoe mandainga raha vehivavy nefa marina amin'ny lafindray satria mbola tsy vady la hipetrahany le miara-petraka amin'ny hoe tsy manambady ahako dia zao ny tenenin' Jesosy marina ihany zay nylazainao hoe tsy manambady ah amin'ny baiboly teny vahiny le izy rehefa vakinao dia hoy Jesosy hoe tsara ery zany filazanao azy zany hoe tsy manambady ah zay fomba fiteny azy amin'ny teny vahiny mba tsara ery zany filazanao azy tanao Jesosy a tsy nametraka azy tamin'ny toerany ohatra nataony tamin'ny Nicodemos satria raha vehivavy nanomboka anampiseho ny etaetany an' Jesosy meo le rano avy aminao ako amin'izay tsy ho avy etsony isotro foana isanandro sao ny teneniko anao amin'ny fotoana angenao hiezaka foana hitady fitiavana ny aman'olona hitady fitiavana ny aman'olona nefa rahanao hijaly vao n'olo tianao fotsiny ohatra no manomboka tsy de mirarahanao na n'olo tianao fotsiny ohatra manomboka manao teny marary anao dia mikorotana dolo ny fiainanao ambany ambony ray manontolo tonga dia ohatrany hoe rava ny tontolonao rehetra potika an'izao tontolo zao anao satria io ny tsaronao io vadinao io na olo tianao io ny zava-drehetra aminao ka vao io ohatra ny tena hoe mivadika olo-kafa dia mahatsiary rava tanteraka ianao ary maro amin'ny lehilahy ny tahaka izany maro amin'ny vehivavy ny tahaka izany tsy sanatria mandatsy tsy sanatria tsy haiko manao teny zay mety hoe marary izy moa tsy mila fitiavana sa mila fitiavana ny olombelona rehetra tsy noforonina tsy isy fitiavantsika noforonina izy fitiavantsika ary noforonina koa ila fitiavana isika nda dia ny olona manoka teno an'Andriamanitra aza tahaka ny masera sy ny mopera mila fitiavana mandaingy zany olona tsy mila fitiavana zany ny tsika masy fitiavana dia hetrentsika foana hoe sexe tsy voatery zany ka tsy voatery fa fotoana olona foana ny andrasantsika hitanao
isy banga tsy ofenao anatinao satria tsisy olona afaka mame loharano any anaty ny loharano azo ny olona omenanao dia ozy raha vehivavy enao nga lehibe no Jakoba zay menaka vo sorte daola hatramin'ny bibinay dika zany diso ngeza loatra Jakoba ka nametraka lova isotrony ny olona rehetra fa Jakoba tsy navita name loharano any ekibo ny fianakaviany Jesosy rery ny olona afaka mamenao loharano hatramin'ny biby fiomponao fa possible nao misotra avy amin'izany loharano zany fa mahatsiaro mbola banga ao anaty zay natonga na vehivavy miteny hoe za efa tsy te hatsaka eto intsony mety misy fotoana hoe fa leo mangataka vary am'ray aman-drenonao ndany lomba maka vary amindry mamy ndany lomba maka tsy haiko varany amindry dady ndany lomba mihinam-bola kely amindry dady ndany mba teneny dia efa nakizy ny raha hoe mba me vary o mamanay mba me vary kapoka ao fa rehefa anina dia solono ony hoe mba manana dia mety efa leo angamby ianao ohatrany hoe leo satria miara-mipetraka amin'ny rafozina dia efa maninona nareo nga tsy lasadika volanareo ohatrany hoe voabaikibaiky tsy hitanao zay asiana ny tenanao satria le tena sorotra tsy anao fahan'olo-kafo tout le monde miara misotra ao Jesosy rery no afaka mamenao loharano tsy hitambarana avy any anatinao aby tsy afaka mamenao fahafahapo maro amin'ny olona ny sodoka visy avany mandrapatonga azy mihitsy aza te handeha vakansa foana vao miasa kely leo be asa sarakasany te handeha vakansa any ampanaovana vakansa nitsy tsy mieritreritra asa ndray nahazo vakansa tokoa izy fa rehefa vitany any vakansa izy de ohatrany hoe le asa manaraka foana lasa loha reto fa misy asa kely anany dia anananana nefa rehefa any ampiasana izy te handeha vakansa satria ny tena marina tsy vakansa ny ilainy mahatsiaro irery izy te ameny ny tenany izy te hatsapa ho ilaina izy te hatsapa ho misy tombambidy izy te hatsapa fitiavana izy te aheno hevitra izy te aheno considération te ahita olona sy hatsapa olona mame valeur azy izy tsisy amenao an'izany betsaka na dia isan'ny zavatra ataony olona amin'izao aza hoe ahoana ny fomba hivalorisena olona isa leadership sy marketing ianarina ary isan'ny zavatra malazany amin'izao fotoana izao fa ny tena afaka amenao tombambidy tsara ary tsy miala anatinao sady ampazoainanao dia Jesosy rery le loharano tsy mety rehetra toy iaho hoe raha vehivavy tsy mba nataony Jesosy ohatran'ny Nikodemosy moa za tsara le filazanao azy toy zay amin'ny 9:20 hoe fa nanambady indimy ianao nefa tsy vadinao le toeranao marina za mivoalazanao zany tanao Jesosy tsy nanam-pepo azy na miteny aza fandainga velona eno ty dia tsy afaka milainga mihitsy efa hity zao no fa manao tokantrano maso manambady Jesosy tsy nanao an'izany hitanao amin'ny fotoanao tena sincera tsy andatsanao zany Andriamanitra tsy manilika anao zany Andriamanitra azalozina mitady loharano avitsy havanana fa maingavany anaty rehefa ao amin'izay Jesosy miteny aminao hoe zao amin'izay atao aza matahotra n'izany zavatra zany dia hitanao rehefa mandeha amin'iny eritreritra ohatrany ndrendray moa izy ohatrany za ve te edy fa rehefa ataonao iny dia hogagy ianao amin'ny zavatra mitranga hogagy ianao ohatrany Isaka nangady loharano izy tapena ny Filistinina inona Isaka tsy niteny Andriamanitra za nasenao n'izany efa zao rehefa nataon'ny Filistinina fihitsikivy nangadina izy tapena Filistinina nangadina izy tapena Filistinina fa izy tsy reraka zavady nandrapatonga ny Filistinina indray ny reraka le farany izy sy nomen'Andriamanitra fitsara nanana loharano mandehana mipetraka te hanasitrana ny solitude anao Andriamanitra aza manao ohatra Nikodemosy hoia taminao tany am-piandohana hoe tsy nitovy ny ialana izy anankiroa teo anatrehan'i Jesosy Nikodemosy raha niala teo tsy mitondra inninona tsy nateraka indray tsy nahita ny fanjakan'Andriamanitra tsy nandray fanambarana raha vehivavy raha niala teo dia ora vehivavy eo amin'ny 9:20 hoe tompoko hitako fampaminana ianao hitanao nahazo révélation raha vehivavy nametraka an' Jesosy ho tompo izy tsy vitan'izay nahafantatra an' Jesosy misimisy izy hoe ainao ke sady mpaminany ainao ke sady tompo ainao ke mpameloharano niala teo izy lasa nitoro
tamin'ny olona rehetra ary vita ny nambabo ny samary ny tanàna ray manontolo andao fasy le misy lehilahy zay laza tamiko ny fiainako rehetra dia ny olona tao samy rehetra nakany amin'i jesosy daholy. Nikodemosy tsy nataona olona ray satria niala teo amin'i jesosy tsy mitondra indinina. Fanontaniana ho Nikodemosy ve ianao sa le vehivavy Samaritana? Te ho sitrana ve ianao sa mbola te hivoaka miaraka amin'ny ambopo sy ny etalaziny fahalalànao? Tompo androany te hanasitrana antsika. Tsy fantatra mety fahatsapanao sy ny zavatra iainanao. Fa tsika hivavaka dia teny Andriamanitra mila anao ako. Mila anao ako. Tiako ianao naizanaiza misy anao na mandre anao amin'ny Facebook na amin'ny radio. Aondreo lohanao dia mivavaha. Omeko 3 minitra ianao, za tsy hiteny fa ianao aloha no mivavaka. Dia samy mivavaka. Samy mivavaka. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny teny menao. Tsy te ho tahaka Nikodemosy zay. Zay efa omenao fanambarana nefa tsy mety mandray ny fanambaranao. Satria ho ianao taminy hoe ianareo tsy mety mino ny fanambarana. Fa te ho tahaka n'ity vehivavy ity Samaritana ity zay. Tsy te ho tonga aminao miaraka amin'ny titranay na ny toerana misy anay amin'ny fiarahamonina, fa te ho tonga anao amin'ilay tena maha izay anay. Reto izay androany sy trano anatinay any. Fantatrao ny adi-tsainay, fantatrao ny etaetanay. Tsy te hiazakazaka etsy sy arotsony zay. Hitady zay heverina fa ho mahafa-po. Fa te hitoraka aminao irery zay. Ianao le manana loharano tsy mety rehetra. Ianao le manana sitrana ny ananaty. Ianao le manome ny fahazava-tsaina sy fahendrena. Mila anao misimisy zay. Mila anao misimisy aty anatinay aty. Androany ka sio aty anatinay. Androany avao izy aty anatinay. Esory aminay ireo vesatra, ireo tahotra, ireo alahelo, ireo adi-tsaina izay mandreraka. Ka sio izay tsirairay avy androany. Ka sio any anatin'ny alalany. Aoka le loharano velona avy aminao anomboka hiboboka ao anatin'ny rehetra. Ame azy fahafa-po. Ame azy fanasitranana. Fa ianao ny ilainay. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny teninao. Androany mialohan'ny farana antsika. Efa nitenin'i Jesosy mazava ny lakileny. Izy raha tsy ateraky indray ny olona, tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao naizanaiza andrenesanao an'izao tenin'Andriamanitra izao. Aza manao ohatra Nikodemosy, izay tsy mety mandray ny fanambaran'Andriamanitra. Tsy mety mino izay nolazain'i Jesosy. Fa manaova tahaka andra vehivavy nino rehefa niteny Jesosy izay misotro ty rano ty dia mangetaheta, fa izay misotro ny rano omeko azy tsy angetaheta intsony. Dia manaova tahaka andra vehivavy hiteny hoe mpameo rano aho sotroko. Fa za manao ohatra Nikodemosy niala mangingina tsy fantatra tamin'ny firy nandeha. Ka raha mangetaheta ianao ateraka indray ho tonga zanak'Andriamanitra.
mba hahita sy andre amin'izay any tompo raha voniny ianao tiakanao amerina zao vavaka izao any amin'izay misy anao any Jesosy Kristy tompo mino ahafaty ahy ianao manaiky ahy fampanota sasao amin'ny rahanao andro any fianao lefa maty ho ahy namonjy ahy nandrotsaka ny ranao fanadiovana mamelany eloko rehetra midira atao anatiko Jesosy za mino fa velona ianao ary manomboka izao dia velona satria velona ianao raisao ao aminao ary ianao ato amiko fa ianao ny akeko tomboko amin'izay ary anompo anao rery ahy amin'ny androko sisa rehetra misaotra ny amin'ilay fiainana izay fampidirinao atao anatiko loharano izay mboboky ny amin'ny fiadanana sy ilay fiainana mandrakizay saotra nanova olona vaovao manomboka izao misaotra manokatra ny masoko ahitako anao manokatra ny sofoko andrenesako anao misaotra Jesosy amen matoky fa nikasika anao ny tompo tao anatin'izay fotoana izay raha ohatra ianao ka mila torohevitra mangetaheta hoe ahoana no atao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra satria tsy zao ihany ny arahantsika amin'ny tompo fa mila mindrositsika ho avy tsy ho ela Jesosy tsy androany ihany ianao mila manolotra ny fianao an' Jesosy fa tsy androany ihany fa isan'andro amin'izay ianao mila miaraka amin'ny tompo raha mangetaheta ianao torohevitra anampinanao amin'ny zavatra izay atao amin'ny fiarahanao amin'ny tompo afaka miantso ianao ny telefona 034 63 688 00 034 63 688 00 fa misy mpiara-miasa ho vonina indray ianao ampanajana sy ampitiavana izay ny fotoanantsika tapany voalohany tamin'ity androany ity hivavaka sika amarina fotoana azadiny fa isan'andro tsika misy fotoam-bavaka toriteny fampahirezana atao amin'ny Facebook sy amin'ny radio 97.4 Tanarivo Tsirabe Fianaratso 102.4 ny Majunga dia misy vavaka ao rehefa morombe folo sasany amin'ny dimy sasany ariva misy fampianarana ny amin'ny fito sasany alina isan'andro tsika ary amin'ity ana amin'ity dia somary ova kely ny zavatra atao satria tsika rehetra malala fa herinandro masiny tsika amin'ity herinandro ity miomana ny amin'ny pasika dia rehefa ariva lay amin'ny dimy ora sasany iny dia izy fotoana manokantsika ao anatin'ny herinandro masina iarana amin'ny vavaka dia izay toriteny enonao zao dia izy toriteny fotoam-bavaka manokana ho enonao mandeha rehefa mifolo maraina isan'andro famerenana le toriteny izay fa enonao ny tanjona dia tsotra mba ianao feno tenin'Andriamanitra ary indrindraindrindra ianao mitoetra irery miaraka amin'i Jesosy iresaka aminy fanasitrana ny fiainanao izy tompo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana menao anay tamin'ity maraina ity misaotra ny amin'ny fanatrehanao ny amin'ny kasikao ny amin'ny herinao izay miasa anatin'rehetra aterineo anao ny fisaona sy ny voninahitra mandrakizay tsodrano rehetra Andriamanitra hiaranao amin'ny arety mandringana lozy tsisy fahafatesana tampoka hiatra aminao na tokantranonao tsy misy loza tampoka mahazo manafika ny ankonanao sy izay rehetra anananao Andriamanitra mianao fiadanana fahasoavana Andriamanitra aniraka ny anjely mpamatsy ary Andriamanitra hitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana amin'izay rehetra ataonao sady ameanao fiadanana tsy ho diso zava-tsoa mihitsy ianao tsy ho diso hevitra tsara ary ny tompo hanohana anao foana fiadanao anao sy ny ankonanao sika rehetra anao hoe amen izay ny fotoanantsika afaka 10 minitra indray sika hiditra amin'ny fotoana manaraka amin'ity anio ity